Rindra Rakotoarsoa zay mponina avy any Sainte Marie kopa tanana kely any Sainte Marie rehetrarehetra Saint-Marien rehetrarehetra nizaniza any toerana any amin'izao fotoana zao mandeha amin'ilay tora-pasika mahafinaritra dia avy eto Anosy ny andraisanao anay amin'izao fotoana zao olona avy any aminareo no raisina eto dia tsy izy zany fa Rindra Rakotoarsoa iresaka mikasika ny Festival de Baleine. Ya, zay indrindra no resako eto akory daholo tsika ny tokantrano any dia ndahoary. Festival de Baleine dia atao amin'ny fahavalon'ny volana Jolay amin'ity taona ity mazava ho azy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jolay amin'ity taona ity ihany koa mbola mazava ho azy. Ny zavatra tonga dia manitsidika ny saiko voalohany dia zao hoe ahoana moa zany nafahanareo tonga dia mifanao fotoana tamin'ilay Baleine amin'io fotoana io hoe eo amin'ny nosy bora isika manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo Jolay. Ya, efa fotoana mifamezana mihitsy ny anay efa taonany maro. Ya. Tsy misy hoe fotoam-bita maleo ny sampona. Iny tsy misy iny ka. Tsy misy iny. Ya, raha ny fanazavana tsotsotra moa zany entineto dia misy baleine maro be manerana ny Madagasikara. Misy 230 nisan'ny sokajina baleine hita zany manerana zao tontolo. 230? Manerana Madagasikara. Hatramin'ilay akaikinao. 3 hatramin'ny akaikiko azafady indrindra fa le anay le star anay any Sainte Marie dia le antsoina hoe baleine boss. Efa fantatra zany trajectoire-n'izy io hoe de octobre à décembre izy miverina any Antarctique mipetraka any kosa izy zany misakafo ny janvier à mars miverina kosa zany izy amin'le lalany teo iny mamonjy ny océan Indien après mars. Amin'izao tsika amin'ny teny zao zany izy zao efa mandididina faritry ny océan Indien ary hiditra tsy ho ela ao Sainte Marie dia mijanona Sainte Marie iny no ataony ao Sainte Marie zany ny ataony ao Sainte Marie zany dia miteraka na se reproduire ao amin'le ranomasin'ny Sainte Marie manokana io baleine boss io zay le fotoana famezanay. Zany hoe raha azoko tsara zany maternité zany Sainte Marie. Tena zay mihitsy maternité. Ay kosa. Fa tsy hoe mipetraka ao izy mandavataona. Tsy mipetraka ao izy mandavataona fa mandalo 3 volana izy fin juin eo izy ny tonga efa ho tonga akaikikaiky tsy ho ela izy zao raha ny fanarahany ireo mpahay azy dia miala eo izy fin septembre. Dia io tsy miraty mihitsy tsy milopy mihitsy. Tsy miraty mihitsy izy io. Tsy miraty izy io. Dia mahagaga. Mahavariana. Fa finaingo zany zao mbola eny an-dalana izy zany zao andeha hoany. Finaingo zany zao efa andray taxi brosy izy atsoatsy dia ho tonga any aminay. Finaingo matahotra mandeha baka. Za tamin'ny herintaona nanatrika an'io festival io fa nandohana ny desambo. Zany kosy. Dia anao tsy sakafoko. Sakafo be mihitsy ary voaka daholo le izy. Inona vera ny zavatra hitranga zany amin'ity taona ity festival zany dikan'izany fety be fandraisan'ny mponina rehetrarehetra sy ny mpizahatany rehetrarehetra sady tiana manamarika fa misokatra androany ny salon ny fizahatany izay atao hoe amin'ny village voire. Ya, zay indrindra koa no antony mampisy anay eto mandray anjara amin'io hetsika io ny zavatra hitranga amin'io dia zavatra maro be ao ny mahafety anazy moa tsy adino ao ihany koa nefa ireo hetsika rehetra izay entina iarovana ny tontolo iainana satria zany tanjony ao anatin'io festival io dia tsy hoe hanao fety fotsiny fa misy hafatra zany tiana hiampitaina hanentanana ny olona rehetrarehetra hiaro ny tontolo iainana dia izay no mahatonga anay hikarakara an'io izy zany ny cinéma projection na film isy ny conférence isy ny animation sportive zany mandritra ny fotoana io vetivety tapahako vetivety ianao efa miresaka ihany ianao horonantsara misy horonantsara io izay azontsika jerena sady miresaka ihany tsika amin'izay fotoana izay afaka alefa ve le sarina baleine le tena baleine iny natao tany Sainte Marie izy io nalaina sary tany amin'ny Sainte Marie raha tsy izy ndao ary ankafizo ary io sary io horonantsara io raha ny fanadihadiana natao dia tany Sainte Marie natao fa tsy tany ampitan-dranomasina akory tsy zany na tamin'ny association Setamada zany izy io dia misy ny baleine étude manokana na hoe fikarohana manokana mikasika an'ilay hoe baleine boss.
dia nitapahaka anao tao misy ny animation karazana animation izy ianao inavy misy ny animation sportive misy ny concert misy ihany koa ny carnaval lehibe zay rahanay amin'ny ponina ao a Sainte Marie satria maha hoe fizahatany maritra anazy zany hoe tourisme durable osika dia misy fampandraisana anjarana ny application population locale izay indrindra zany no anetananay fomba raentina anetanana ny ponina zany le izy hoe ndaotsika iaraiaro ny tontolo iainana andraisana anjara amin'io carnaval io misy ny etsika ara-javakanto misy ihany koa zany ny etsika ho an'ny ankizy zany hoe ny sensibilisation et journée ludique zay rahanay amin'ny mpiara-mombonantoka Isatsokajiny dia tsy adino moa zany mazava ho azy ny fitsidihana an'ireo vedetitsika ireo zany hoe ny baleine bosse fitsangatsanganana an-dranomasina misy ny tolotra manokana ho antsika malagasy zay lina zany hitsidika akaiky an'izany baleine zany satria izy io mila mandeha amin'ny large kokoa mila mandeha large izy ho an'izay tsara vitana moa zany vao mamova varavarankely izy dia mety mahita ho an'ny sasany kosa dia tena mila mandeha any an-dranomasina mihitsy zany mitsangatsangana misy ny code de bonne conduite zany hoe ny fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fijerevana an'io baleine io zay tsy maintsy zay anisany tena hevitra anankiray zany tena toananay ao anatin'ny festival des baleines ary ampitanay afatra ampitanay amin'ny olon-drehetra fa tsy azo atao mitsitsidika anazy amin'izao fa misy fepetra tokony arahana zay le hoe code de bonne conduite ohatra zany zao ho teneniko hoe tsy afaka manantona akaiky ny baleine fa mila zato metatra miala an'iny zany ny sambo no mijanona makafy an'izao sary zao ary azony olona atao hoe manipy sakafo tsy azo atao ny manipy nininina izay indrindra koa zany no miarahanay ministère en tourisme moa zany manao ny sensibilisation mikasika an'izy io satria misy eco guide borne sambo tsirairay zany manazava ny tokony atao sy ny tsy tokony atao rehetra zany mandritra ny fijerenana zao sary hitantsika zao zany nalaina avy eny ambonina sambo zao misy fanontaniana teo tamin'ny Facebook hoe en Sainte Marie any ve zany no afaka manao reproduction ilay baleine eny ao ihany ao io zany ny rano ataoko hoe spécial ary io no atongavany ao Sainte Marie io rano io ary mila arovana zany ny sy ny ranomasina ihany fa ny tontolo iainana manodidina rehetra zany mba tsara kalitao an'io ranomasina io hiditra resaka amin'izay mihitsy sika reveo miaraka amin'ny capitaine Gabriel Samuel zany hoe ranomasina aphrodisiaka zany ny ranomasina kakio azo lazaina misy monsieur reproduire koa izy ao ka dia miverina izy avy eo niteraka ono arindra raha ohatra zany zao ka te ho any Sainte Marie ahoana fomba andehanako makany inavy ny fitaterana mety hoe atongavana any misy karazany roa fitaterana misy Fenerive misy Fenerany Vongo misy maro le izy fa tsy misy zany ny fitaterana an-dranomasina dia misy ny fitaterana anabakabaka motsotra be makeny vatotsika misy compagnie roa zay miasa amin'ny Sainte Marie dia ny ary Madagasikara sy ny Madagasikara Airways mampitohy isan'andro ny Sainte Marie ny fitaterana an-dranomasina kosa dia miangetotsika mandeha fiaranao na taxi brosy manao fotoantsika ao Tamatavy mandray ny fête spéciale an'ireo compagnie ireo misy karazany roa izy rehefa tonga ao Tamatavy misy ny ray makany Soanierany Vongo zay rehefa tonga ao Soanierany Vongo izy dia adiny ray sasany miampita ny Sainte Marie misy kosa ny anankiray zany tonga eo Mahambo dia eo amin'ny adiny 3 eo izy tonga ny Sainte Marie avy eo dia afaka misafidy tsika misy fanontaniana hoe firy kilo eo ny lanjana baleine dia firy metatra eo en moyenne raha ny kilao aloha zany dia manodididina ny 3 tonnes eo zany aloha ny baleine maventy dia maventy ny halavany kosa zany tsy azoko aneritreritra fa afaka atoroko antsika avaliko antsika eo amin'ny Facebook rehefa avy eo afaka maka sary avy eo ny amin'ny baleine afaka maka sary mihitsy ary indrindra ilaina ny fangalana sary satria misy ny antsoina hoe science participative zay ianao touriste io na za zay mandeha an'io bateau io ka manana fakan-tsary dia misy zany ny antsoina hoe fijerena ny identité any baleine zay ohatran'le fijerena antsika amin'le tondro karapanondro reny amin'ny alalan'iny caudale iny ka iny zany alaina sary misy machine atao misy logiciel zany manao an'izay amin'le association Setamada dia ho alainy ny sarina touriste iny ny sarin'le ataon'le touriste amin'le caudale na baleine iny hijerena ny identité any verina ve izy amin'ny herintaona donc zay les sciences participatives donc ilaina ny fakan-tsary
ia eny ary misaotranao dia mame fotoana antsika rehetra zany ho any Sainte Marie tsika amin'ny fahavalon'ny volana Jolay aloha tonga loloha fa sao dia guichet fermé le izy dia tsy ia mahita teny zao dia efa ataovy ny famandria-toerana famandria-toerana